Ahoana Marina Manana Fahaiza-Mitarika ve ny Mpitondra. Ny atao hoe fandrosoana dia firosoana amin'ny lafiny maro fa tsy fiemorana. Ny firenena mandroso arak'izany dia vahoaka voky, tsara foto-drafitrasa, sandam-bola ambony sy ny maro hafa. Raha tsy miaraka ireo teboka ireo dia tsy mbola azo lazaina fa mandroso ny firenena iray. Andraikitry ny mpitondra no manatanteraka ireo satria izany no ny fidianan'ny vahoaka azy, ary miaraka aminy manatanteraka izany ireo mpiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny ministera. Ny zavatra hita nefa amin'izao fotoana izao dia saika mivangongo ao amin'ny filoham-pirenena avokoa ny baiko rehetra, any ka saika sangan'olona avokoa ireo olombotendry. Ny arantsika nahita tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny momba ny fitakiana ireo mpianatry ny oniversite. Tsy nijanona tany Tomasina mantsy ireny fitokonana ireny, fa nihitatra tamin'ireo oniversite hafa. Ny tany Toliary aza moa dia tonga tany amin'ny fandrobana mihitsy. Ity mantsy no fanadiadiana tamin'izany. Tao anatin'ny 3 andro ny sesy izay dia nahitana savorovoro hatrany tao Toliary. Fitokonana izay nataon'ireo mpianatra ny oniversite nitaky ny vatsim-pianarana. Ho an'ny androany dia nizara roa tanteraka ny toe-draharaha. Nitokana ny mpianatra saingy nisy kosa ireo andian'olona nandroba fananan'olona ka lasibatra voalohany tamin'izany ireo magazay sy mpivarotra teny an-toerana. Raikitra ny azalambo nataon'ny mpitandro filaminana ka olona maherin'ny 30 no fantatra fa voasambotra. Nisy ihany koa anefa ireo naratra vokatry ny fifandonana. Marina fa efa tsy mpianatra intsony manao grève amin'izao fa efa olona tsotra manana raotra. Fa nisy fandrombana ireo enta-madinika, ireo mpanao confection. Hatreto dia tsy fantatra mazava izay tena fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny ministera piaisy mikasika ity olona amin'ny vatsim-pianarana ity. Raha tsy ahivina mantsy dia efa nanomboka ny alakamisy teo ireto mpianatra ho Toliary ireto no nitaky ny zony ka izao niteraka olana hafa izao indray. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mahantra ve ny vahoaka ka zara aza misy anararotana tahaka izao. Marina fa nany amin'ny faritra tsy mandrefaniny no faritra manan-karena raha Bojanahary indrindra. Izay no zava-misy. Ny nahagaga dia tsy andrenesam-peo mihitsy ny eo anivon'ny ministera izay tompon'andraikitra manoloana ireo fitakiana ireo. Izay eo ihany, fa ny tena mahalasa saina dia ny fanirahana olona izay tsy tompon'andraikitra amin'ilay izy akory amitahiraka any an-toerana. Midika ve izany fa misy ny tsy fampitokisana eo amin'ny samy tompon'andraiki mpanjakana any ka lasa mifampitsabaka asa? Dia hoy Andriamatory Ivrakoto vao hoe nakaiza naninona ny tsy naloha tsy nanambola ve fanjakana? Misy fitantarana tsy mahomby ve aho sa navily any amin'ny hafa zay tsy azo atao? Tsy azo atao zany amin'ny exécution budgétaire raha tsy misy zavatra samihafa. Taky nazonareo tao amin'ny Sénat? Ka miteny Sénat moa no Sénat tsy inona miteny fotsiny izy fa anao grève nga zay sa dia anao inona zay? Fa raha ohatra tsy nisy inscription budgétaire ilay izy dia inona moa zany no atao fa tsy ao anatin'ny vinavina mpanjakana. Nefa charge obligatoire ane reny samy mpianatra miteny zao ny paramède hoe ny natao réquisition izy izy ilay enda amin'ny TNQ sa gasy tao anatin'ny lalàna ny feny volam-panjakana zany. Zany no mikanieny dia hoe efa lasa ny université ilay izy fa tsy nalohany zareo fanjakana daholo zany. Tsisy afaka hifanilika fotsiny fanjakana hoe iranona sy ranona sy ranona eo. Mety ho zany ve ankehitriny mahatonga ny ohatrany hoe any amin'ny présidence daholo zavatra rehetrarehetra fa tsy mahatoky intsony. Na toka tsy mahatoky fa tsy mahavita ve? Tsy manana olona ve ny ministera amin'izany ahafahana mamahan'izany olona zany satria zay ny asany. Mazava ny nambarany teo. Andraikitry ny fanjakana ny manatanteraka izany fa mahana olana izany. Ny tena mahalasa saina dia
efa misy maty sy naratra ary tonga hatrany amin'ny fandrobana sy famonoana olona. Izay vao mikoropaka mafy ny fitondrana amin'ny famahana izany. Na ny vatsim-pianarana na ny lafin'ny fotodrafitrasa dia samy nandrosoana vahaolana avokoa, ary nanomboka omaly alatsinainy dia nanomboka avetrany ny asa fanatanterahana ny famahana ireo olana ireo raha ny nambara. Nidina ifotony ny tafanivantana ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra teny amin'ny campus ireo solon-tena mpanjakana izay notarihin'ny ministra Tinoka Roberto, izay ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora sy ny ministry ny fampianarana teknika, ny gouvernoura ary ny prefet Toliara, ny solom-bavam-bahoaka rola sy ireo ray aman-dreny solon-tena ny foko 20, ny CFM na ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Nampanantenana ny mpianatra fa aloha ny vatsim-pianarana efa-bolana sy ireo fitakiana. Miariary ny vono hafa avy amin'ny fanjakana izay ny androkorontana vao manolotra vahaolana. Aloha tahaka izany ihany koa ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana. Koa nahoana no miandry sakoroka, faharatrana, famonoana eny hatramin'ny fanararaotana ka ny sina fandropana. Asa aloha raha ohatry ny ahoana ilay basy izay nanao tifidanitra ka nahavoafehy tany Tomasininy. Efa nilamina ihany koa ve ny lisitra nambara fa antony fahatarana. Tsy Toliara ihany no misy fitakiana, koa dia andrasana ihany koa ny famalinana ny fitakiana manerana ny nosy, satria efa nietsika ny teto Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Tomasina sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo dia taratry ny tsy fahaiza-mitarika sy ny tsy fahaiza-mitantana izao fitondrana izao avokoa. Raha mpitondra mahay dia tsy hiandry ady vao anome vahaolana sy amahaolana. Izany hoe raha tsy nisy izany ny etsika ireo mpianatra ireo dia tsy novahana ary inona fa tsy nomena mihitsy ny zavatra ilan'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fianarana izay ataony. Anao ahoana no avy ny firenena raha toka izao zava-misy izao? Inina potehina ve ny fanabeazana eto amintsika? Paikady hoentina amin'ny lalao vahoaka amin'izay itiavana azy, na stratégie de manipulation de masse, hoe mamorona olana na inina tsy vahana mihitsy ny olana dia avy eo mody mitondra vahaolana. Tsy ireo mpianatra ihany no mitokona amin'izao fotoana izao. Ny tena malasa saina dia saika vavabasy avokoa no vahaolana omen'ny fanjakana voalohany amin'ny fanaovana fitakian-jo. Dia hoy ny Filomary Karavalomanana hoe maiza mifanaja, maiza mifampieny, ary maiza mifampijery, ary maiza mirahina. Rehefa ireo mety dia mety olona rehetra, fa mbola tsisy teto ambonin'ny tany zany firenena zany afaka nampandroso ny mpitondra raha tsisy ny stabilité politique. Zay aloha numéro 1, zay ny voalohany, stabilité politique. Akoatran'izay ireo mpamatsy vola izay mpamatsy atsika dia ino ny jereva ny voalohany hoe manahoanareo azy ameritretinareo fa fehzinareo dao dia 100 ny fitondrana, dia zay indray makany amin'ny dictature na ny fitondrana tsy refesy mandidy na ny fitondrana autoritaire na ny jadona filazana amin'ny teny gasy. Zay nefa ny tena tsy tantareo le solo-bahoaka sy ny vahoaka malagasy hoe tsy handeha amin'izany mihitsy zahay fa hitolona tamin'ny farany, ary voavadika hitolona le fitakinany hoe tatitra fa tsy aleo noviana ny vahoaka mihitsy ny mpitondra. Tsy aleo azy laha ny andro nareo expérience era-tany zany nisy mahafoatra ny Kadafi zany ve re olona. Izany no atao hoe olona manana traikefa amina fitantanana sy fahaizana leadership. Saingy rehefa ny mpanohitra moa no miteny sy manitsy tahaka izany dia lazaina foana fa alahelo-ntseza hoy ny mpanohana an'izao fitondrana izao. Ninonino nambara dia any malagasy rehetra i Madagasikara fa tsy any mpitondra sy ny mpombazy samirery. Iza moa no sahilaza fa lan'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa 100 io filoham-pirenena mitondra ankehitriny io. Mahatotsy lany 100 izy dia tsy ny olo-pirenena rehetra akory dia manohana sy mitovy hevitra amin'ny avokoa.
zony ireo tsy mankasitraka ny fitondrany ihany koa no maneho hevitra satria malagasy izy. Ny lalam-panorenana izay nataon'izao fitondrany izao raha teo dia manome andraikitra ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy mantsy ny filoha Manana hoe satria mitondra vahoaka zany a miaro azy miaro ny fananana, manao zay idiram-bola ho aminy sy manao zay asony ho avony, mampianatra ny zanany manampy azy mba hiandra daholo ny zanaka malagasy, manao zay ampin'ny sakafo zay hohanin'ny olona fambolem-bary sy ny famatsiana fitaovana ho an'ireny tantsara reny, ary indrindrindrindrindrindrindra fiarovana azy amin'ny etrakeraka ny sasany na ny sécurité. Fa tsy ny zavatra ampanankarena manodidina vokatr'ilay kolokolona ny corruption, fa tsy ilay fampanantenana tsy ho tanteraka, ary fa tsy ilay fanaovana kajikajy hoe mbo hijanonana ela be eo. Zay ny zavatra hitako ampifandehany amin'izao fotoana izao. Ka dia milaza aho eto, mampafantatra aho fa ny mpanohatra tsy janony eo mihitsy izy akory. Maninona mahatonga miteny an'izany? Zany lehibe ny mpanohatra eto Madagasikara. Ny zavatra takin'ny mpanohatra sy ny asan'ny mpanohatra dia manao izay tsikera sy fampahafantarana mpitondra fa tena any amin'ny lalana mahitsy sazy azy a mitondrana ny vahoaka, mitondrana mpitondra ny vahoaka any amin'ny bonne direction. Faharoa, manao izay mahasoa ny vahoaka fa tsy manao izay ampanana ny tena sy ny manodidina fotsiny. De tsy maintsy mamantatra zany ianao hoe firy isan-jaton'ny vahoaka no fo misitaka ny zavatra ataontsika, ary firy isan-jatony ny olona manodidina no misitaka be da be. Zao tsisy tsony mihitsy zany hoe classe moyenne zany, fa nala izy a tena le mahantra mandroaka fako ery, nala izy a manana le miliara be da be araka ny tanety ery, de tsy hitany akory fantanina an'izy zay konge ny lozy, tsy hainy akory mandana an'le miliara am-pelantanany. De misetrasetra eritsery fotsiny izy de mampiseho an'ireny tomobile be sy trano be sy aniny reny. Ohatra hoe ty ilaza aminareo aho, ty anontany io aho, anizy zao le volamena le 73 kilo, iny mbola voasantina fa nisy 10 minitra an'ino izy, anizy iny zao. Mazava ny nambarany teo, manana hevitra hitondran'ny fandrosoana eto amin'ny firenena ihany koa ny mpanohitra. Atreto dia tsikatra ny tsy fahafehezan'ny mpitondra ireo olona manodidina azy, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra. Indraindray aza dia olona ambony ao amin'ny fiadidian'ny repoblika mihitsy no lasa mamoaka teny tsy voahevitra eny amin'ireny tambajotra serasera ireny. Sanatria ve dia hevitra avy amin'ny filoham-pirenena ireny? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!